Fitantanandrara-panjakana ho mafy ny zavatra iseho amin'ny taona 2024 ho ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina. Fitantanana ny taona 2024 raha tsendrika ny mpitondra fanjakana miandrandra fiovana ny vahoaka ao amin'ny taona 2024. Talepitantana ny Croix nahiditra ponja Vonjomaika. Alarobia fahavalo amby roapolo ny volana Desambra taona 2024 manatitra ny arahaba indray ary tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao hamanasanao mpanajana sy ampitiavana ny renitenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ho mafy ny zavatra mety iseho amin'ny taona 2024 raha miziriziry amin'ny gouvernemanta io ny filoham-pirenena ho ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina. Isany nanamarika ity taona 2024 ity ny fitsipaham-pitokisana nataon'ireo solombavambahoaka misy 500 anaty tanteraka hatramin'ny farany aza izany ny antsiprian'izay avy hatrany. Tsy ho voafafa ny fiampangana miisa 3 pejy izay nisy ny fitomboka semena any antenimieram-pirenena sy nisonian'ireo député maro anisa ho ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina. Raha ny lalam-panorenana dia ny volana May no isy ny fivoriana ara-potoana voalohany ho any antenimera rotonta ho amin'io taona ho avy io. Aina iamafy ny toetra raha eto amin'ny firenena raha toka mbola manao besaina tsy iaino ny hevitry ny solombavambahoaka 500 ireo ny filoham-pirenena. Dia mbola mitohy ireny zavatra satria tsy ny antenimera-pirenena na ny solombavambahoaka ihany koa dia tsy nanaiky intsony iona tamin'ny gouvernemanta izay efa natao hoe tsy atokisany intsony zany. Dia raha mbola ireo ihany no atao hoe mbola hitantana ny firenena zany amin'ny taona manaraka mandrapatonga ny session manaraka dia mino matoky efa tsy handeha amin'ny laoniny intsony. Dikan'izay zavatra mila manova ny gouvernemanta nengana ny filoham-pirenena zany na tena tonga dia manova ny prime ministre mihitsy zany fa raha ny fahitako anazy aloha dia tsy hijanona hatreo zavatra io fa mbola hitohy foana izay atao hoe tsy fampatokisan'izay na ihany koa zany no hoe tsy ahavitan'ny fanjakana na gouvernemanta hoe ho fampandrosoana intsony zany raha miheri-taona. Mbola amin'irahiny hatreto ny solombavambahoaka 500 izay nanasony iny fitsipaham-pitokisana iny ary samy maneo fa tsy te hiaona intsony amin'ireo mpikamba ny gouvernemanta ankehitriny io intsony na oviana na oviana. Ireo solombavambahoaka dia tena manohana ny fitondrana ary dia natsapa fa tsy misy fampandrosoana teny amin'ny distrika misy azy. Dia natsapa izy ireo fa tena hoe tezitra amin'ny vahoaka sorena amin'ny vahoaka amin'izay hoe fampandrosoana tsy misy zay dia izay anisan'ny natonga an'izy ireo hoe tena hanao soloen'io zavatra io zay ary resy lahatra rehefa tsy mety aminay intsony le gouvernemanta fa aleo hiala teo zany. Ndika zay zavatra io zany dia tena hoe mbola amin'raha iny izahay satria misy ihany hoe resadresaka tsy mila tsofina izay ataon'ireo solombavambahoaka namana nanao somita amin'ireny fitsipaham-pitokisana zany. Dia atao hoe anahirakirana zany no fiaraha-miasa amin'ny session manaraka zany raha tsy misolo mihitsy ny gouvernemanta ray manontolo satria izay fifampatokisa zay fa tsy isy intsony ary na hoe fampandrosoana ny fotony dia tsy azo eritreretina intsony satria nandritry ny efataona tsy nisy izay fampandrosoana teny fotony zay dia ao anatiny atao hoe ao anatina volana vitsivitsy ve dia mbola hita mirakla ihany ny fitondram-panjakana na ny gouvernemanta tsy nona intsony zany zavatra zany tsy ekena hoe havitan'izay ny fitondram-panjakana. Ny tsy fanajana lalam-panorenana, ny fitsabahan'ny mpanatanteraka amin'ny fahefana mpanao lalàna, ny tsy fahatanterahany fandaran'asa voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana izay voalaza fa ny 570 ihany no vita. Ny fitantanana tsy mandeha amin'ny laony toy ny resaka fanondranana vato sarobidy, ny kolikoly sy tsy fandriam-pahalemana azo vahana be loatra. Santionany amin'ireo antony nametrahany ireo solombavambahoaka iny fitsipaham-pitokisana iny. Fa tonga niatrika ny fanadihadiana izay natao azy atetsy amin'ny cybercriminalité androany itsiry sy Andriamiantasoa izay filohan'ny fikambanana tanora mandray andraikitra ao amin'ny commune Bongatsara naharitra ora iray ny fanadihadiana azy ary raha pitso izy dia hiakatra ny fampanoavana vetrany sy azy Romain-Menjanahary manofo Randriamalala. Tamin'ny sivora maraina no tonga tety amin'ny toby isam-pandraharany cybercriminalité Tobratsimandrava Andrifanambojanahary itsiry Andriamiantasoa izay mpisintona lakilosy eo amin'ny tambajotra serasera avy ao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Tamin'ny folorany vita ny fanadihadiana natao azy. Fantatra taorian'io fa fizarana vaovao mikasika ny fahatapahan-jiro tamin'ny tambajotra sosialy tao amin'ny vondrona Bongatsara Atsimondrano no nitoriana azy ny andro ny 12 ny volana Desambra 2024
ka izao no antsona azy hiatrika fanadiadiana androany maraina io. Fa ny votoatiny kosa taty zany vao fantatry hoe inona ny antony. Dia ny antony zany mahakasika na publication fahatapahan-jiro izay nisy tao amin'ny commune Bongatsara tao anatin'ny lalao famaranana tamin'ny tompon-daka Irafetinan'ny tompon-daka Iratany. Les publications zany tsaroko les publications fa samy misy namoaka les publications fa misy publication fantatry hoe tsy ampy ny fahamarinana atao le vaovao zany dia nofafako le publication ora ray tao anatin'ny publiako an'ilay izy fa taorinin'izay zany dia sosotra tao amin'ny Jiramano namoahako ny vaovao. Ny anahy zany no mbola tohizako nataoko hoe niady ho an'ny tombontsoan'ny firenena na tombontsoan'ny vahoaka na tombontsoan'ny fiarahamonina misy antena. Raha mbola misy mety hoe ilaina dia mbola mety hanao an'izay ihany fa hijery kosa izay zavatra tokony hoe aizany tsy manotohana ny filaminam-bahoaka. Raha mpitso amin'ny 120 no hiakatra fampanoavana ity raharaha anenjehana antsiry Andriamiantasoa ity. Tsara hotsaivina trany fa Berija Ravelo Manantsoa, Stanley Ranalvelo, Mahery Lanto Manandafy mbola samy any am-ponja avokoa hatreto noho ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo tamin'ny tambazotra sosialy Facebook. Raha ny zava-misy dia izay ny fitondrana fehezina ny fahalalana maneho hevitra eto amin'ny firenena. Fampotehana ny fanabeazana, apotehana ihany koa ny fisainana satria azarina fahanana ny olona fa tsy avela mikaroka. Izany no toe zava-misy amin'izao fotoana izao. Mila verina ny fotom-pisainana azahoana mandroso sy mampandroso ho ny vehivavy tiako Madagasikara amin'ny distrika Navaradrano. Tsy havita taona raha iandro fanampiana sy atsipaza-potsim-bary lava ka izany no antony nanomezana masom-boly ireo tantsaha amin'ny distrika Navaradrano azahoan'ireo tantsaha miasa sy hamokatra avy amin'ny taniny sy ny herim-pony. Azero Manjanahary Manohy Randriamalala. Sahirana ny ankamaroan'ny tantsaha ankehitriny eo ny fiatrena ny fiovan'ny toetrandro fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny masom-boly satria ny vokatra teo aloha tsy mahavita taona fa lany natao sakafo avokoa noho ny fahasahiranana. Natao ho an'ireo komina 12 anatin'ny distrika Navaradrano ireto masom-boly avy misy olombavambahoaka Jerirandriambolaina ireto ary natolotra ho an'ireo vehivavy tima Avaradrano mba ho zaraina amin'ireo komina ireo. Entinay omenay isaky ny komina satria ny voly no tena entina izavam-bola ho an'ny vehivavy, entina iasana. Misy olo tena tsirairay zany isaky ny komina Valambefono zany eto amin'ny distrika Navaradrano. Dia misy olo tena tsirairay dia samy nahazo masom-boly tsirairay avy. Dia reny zany no entina zaraina isaky ny komina, entin'ireto vehivavy reto anentanana ny vehivavy isaky ny komina iasana. Mba misy fitaovana iasana fa tsy dia hoe tsy dia mofo na zavatra kely lanina eo fa kosa entina mandavatry ny anina mihitsy ny entina azo velomana. Tsy azo anterina ny fanjakana. Tsy mahatsapa intsony koa ny ankamaroan'ny malagasy fa misy ampahanandraikitra betsaka tokony ho raisiny amin'ny fanodinana ny fiainany. Zatra tolorana ny malagasy sasany nanomboka ny taona 2024 no mankaty any ka betsaka no lasa miraviravin-tanana sy miandry fanjakana izara zavatra fotsiny. Tsy nisy fanodiko-tonam-bola teo anivon'ny CNLS io no fanazavana nomeny ny sekretera-panantanteraka mpisolo-toerana eo anivon'ny ity komity ity no mafisiny fa olona tamin'ny fotoana nitondrany teo aloha io vola mila verina amin'ny Fond mondial io raha nitafa tamin'ny mpanao gazety afitraso lehibe sy tahirinena. Voaka nandritra ny filakevitra ny ministra ny 1 Desambra teo fa isy ny fitsiriana ny fitantanam-bola ho tanterahan'ny IGE na ny Inspection Générale de l'État eo anivon'ny CNLS. Misy vola tsy fantatra mazava ny nalehany ka notakin'ny Fond mondial izay mpamatsy vola ity rafitra ity ny amerenana azy. Manodidina ny 7,734 dolara tafiditra tao anatin'ny tetikasan'ny taona 2012 sy ny 2012. Ny 794 dolara tamin'ny vola io efa voaverina tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe dépense inéligible ka ny 797 dolara ny mbola tokony ho averina. Nilaza ny sekretera-panantanteraka mpisolo-toerana amin'izao fotoana izao fa ny fitantanana teo aloha no nisy io trango io ary ireo tetikasa rehetra dia ahitana io dépense inéligible io avokoa. Ny atao hoe dépense non éligible dia karazana vice na erreur de procédure izy io. Zavatra nangatahana le non éligible zany dia
mikasika ny exercice 2019 sy 2020 zay ho an'ny ekipa teo aloha teto amin'ny CCNLS na izany na tsy zany ara nefany a ny atao hoe dépense non éligible dia tsy midika velively hoe fanodikodonam-bola satria maro ny famatsim-bola misy eto Madagasikara ary ny Fonds mondial koa dia anisan'izany a ny VIH tantananay a ny paludisme ary tuberculose izy io a dia vola nalaina nanaovana activité ny activité vita fa ny akabeazan'izy ireny dia indraindray pièce tsy tafaverina avy any amin'ny région na avy eto amin'ny renivohitra moa zany dia lasa ataon'ny auditeur externe non éligible le izy dia lasa le activité ray manontolo amin'le zavatra natao no lasa non éligible zay mahalehibe an'le montant no amafisin'ity tompona andraikity hatrany fa zava-mitranga anatin'ny famatsim-bola amin'ireo tetika samaro ny tranga tahaka izao sarotra ihany koa ny eritreretana fanodikodiam-bola amin'ny rafitra lehibe toy itony karaha ny structure ato amin'ny CCNLS zany dia tsy ho marina velively ary tsy possible mihitsy le hoe fanodikotonam-bola amina subvention satria ny subvention dia mandala tana tohatra maromaro ny famoaham-bola miainga hatrany amin'ny comptable responsable financier contrôleur interne mandala amin'ny agence fiscale zay an'ny Fonds mondial mipetraka ato aminay co-signataire miaraka amin'ny tenako ary mandalo auditeur maromaro misy ny auditeur résident ny LFA an'ny Fonds mondial misy ny auditeur externe misy ny inspecteur général du Fonds mondial zay fa tonga teto tsy nahita ninina zany fanodikodonana zany raha tsy ivona dia misehatra amin'ny ady atao amin'ny sida ny CNLS maro ny tetika sasahan'izy ireo indrindra amin'ny fanangonana sy ny famoahana ireo antotanisa mikasika ireo mitondra ny tsy mikaretina sida eo koa ny fanentanana amin'ny endriny maro mikasika ny fiarovan-tenany tsirairay mba tsy hiparitahan' ity arety mandoza ity izay mamono olona betsaka indrindra manerina izao tontolo izao fa tsy misy azo raisina ny fomba fitantanana tamin'ity taona 2024 ity ho ny olom-pirenena sendra ny fandraisam-peo ny mpanao gazetinay androany mitotongana ary tsy mahafa-po ny asa fampandrosoana nanandray ndrehetra mitaky fanovana amin'ny lafiny maro ny taona 2024 hialana amin'izao olana menjady amin'ny malagasy izao ando miaratiana sy Mateo Prince difitro ny olana sy fantrana ny malagasy tamin'ity taona 2024 ity tsy misy zavatra tena voafeny izao fitondrana izao nandamoka ary pokaty tsy nahafapony maro ny fampandrosoana nentiny ny toe-karena miamtotongana ny vidim-piainana tsy nitsa miakatra andro amanalina ny asa tsy misy ny kibonona ny fampanantenana lasa kovavany fotsiny atao tantely afadrakotra ireo ariam-pireneny ny kolokolo manginy fotsiny santonana amin'ireo singa nandrefesany olom-pirenena ny zava-bitan'ny fitondram-panjakana izany raha omena noty ny mpitondra tsy mahazo ny atsasany akory mafy ihany aloha ho annay manokana aloha fa samy manana ny fiainany moa zany ny olona tsirairay fa mafy ihany vidim-piainana misondrotra isan'andro san'andro par rapport ny teo aloha zany miakatra tsisy hoe midina fa miakatra foana le fidiram-bola sisy sakafo sisy firenena miady eroa maventy mahazo ny rariny majinika ihany raha ny fitantanana tamin'ny fitondrana tamin'ity fitondrana ty aloha zany le any vahoaka tena ilan'ny vahoaka majinika zany sy tontosa any amin'ny vahoaka majinika fa le fampandrosoana any amin'ny vaventy ohatra hoe orinasa sy ny tariny ohatra zany dia zany zao hitako hoe mety hoe mitokanasa mitokany eroa nefa ny vahoaka majinika tsy mizaly ihany nefa sy zany nefa ny ilan'ny vahoaka fa le sakafo hoaniny misy zany ilan'ny vahoaka dia andrasako amin'ny taona ho avy iny zao dia le fiovan'ny malagasy rehetra amin'ny sainy ohatra ny hoe raha ohatra ka te hiova amin'izao fiainana efa sy zarizary zao dia mila miray saina miray loha ampandroso an'ity Madagasikara irahantsika manan'ity nazy fotsiny zany hoe fiainana sarotra dia manantena amin'ny taona vaovao iny mba ho tsaratsara kokoa noho ity miresaka fitadiavana sarotrarotra zay angamba tsy dia misy hoe ambara firy amin'izay fa sarotra amin'ny fiainana fiovana mangarahara zany eto amin'ny firenena tsika firenena mahantra dia mila fiovana betsika toe-tsaina arabola toe-karena
zany ao anatiny daholo. Fitantanana aloha mitanily tsy ara-dalàna zay. Ka raha fijeriko manokana zay satria tsy tomombana mihitsy zany mampanantena zavatra nefa tsy tanteraka. Sarotra misy ny fahagagana ivoan'ny firenena anatin'izao kizo lalina izao raha mbola ny fomba fanaon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao io. Raha ny hita fireharehana fanodikodinana saim-bahoaka oeraoera entina nasongadinana tena sisa no ataon'ny mpitondra. Efa taona teo amin'ny fitondrana ny natao anaty fampalantenana pôkaty mandavataona ny malagasy. Kilalao ny fiheverana ny firenena manjaka ny gabraraka, ny kolikoly, ny kinamanamana, ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo arena sarobidy sy ny maro hafa tsy voatanisa. Tsy mahagaga raha izao ny zava-misy. Voatra amin'ny ato fanahiny rehetra ka tsy mahita hiantsapazana sy sarangotina intsony. Noana, bado, very fanambola velona, mitsipozipozy ny malagasy. Miandratra fanovana sy fiovana maro ny olona amin'ny taonina 2024 avy io ka samy ahita ny anjara masoandro ny rehetra. Fa ny doboka ponja mivonjo maika androany ny talepitantana ny siteny mpianatra eny Akatso afandrotanana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna naorina ao anatin'ny faritry ny université no fantatra fa ny atombohan'ny raha izay tonga hatreny amin'ny fitsarana fanampanazavana makasika izay. Ny maraina teo no niakatra fampanoavana ny talian'ny Croix amin'izao fotoana izao izay miandraikitra ny trano fonenan'ny mpianatra eny Akatso. Ny volana novambra teo no nanatateraka fandrotanana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritry ny siteny mpianatra ny teo anivon'ny Croix. Ny tory anefa ilay olona nanorina io fotodrafitrasa narodana io. Araky ny andininy fatelo amby folo tamin'ny décret 98/817 tamin'ny 30 septembre 1998 ny Croix dia misahana ary miandraikitra ny fiarovana ny faritra fonenan'ny mpianatra eny amin'ny cité universitaire n'Antananarivo. Tao anatin'ny fanatanterahana an'izany asana izany nefa dia nisy ny fitoriana izay milaza fa manao fanimbana fananan'olona izahay tao anatin'izany. Tiana marihana fa fananganana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna no nisakananay teny ary fotodrafitrasa mbola teo andalam-panorenana izay nisakananay tamin'ny fomba rehetra. Nisy ny fanageazana an'ireo fitaovan'ireo ny tamin'ny talata 9 novambra rehefa nizirizirina nangana ilay fotodrafitrasa ireo olona ireo. Ny alatsinainy 12 novambra alina nefa dia mbola niverina ihany ireo olona nanao an'ilay fananganana. Tamin'izany fotoana izany indrindra no nahazoanay fandrahonana sy fanaratsiana ary fanompana tamin'ireo olona ireo. Fandrahonana, misy fandrahonana tena azonay sary mazava teny satria izahay rehefa manantanteraka ny asany dia sady maka sary no maka vidéo ary dia voalaza tao mihitsy ny talehan'ny Croix moa tena nirahonana mivantana teo. Ary tena siteko ilay zavatra niteneniny hoe tsy tapitra akory ty taona ity fa rapisy dia rapisy ihany ny vady aman-janaka ao dia hipopopopy hitady anao eran'ny tanàna fa tsy mahafantatra anahy ve ianao fa hifampitady isika fa ianao ve dia mahasamy affronté anahy. Izay ny tenin'ilay olona ao anatin'ilay vidéo azonay aty tompoko. Rapitso ihany dia hiakatra fitsarana ny raharaha. Nilaza moa ny teo anivon'ny Croix fa misy tsy mazava eo anivon'ny fitsarana. Ny rafitra Croix radio no tokony notoriana fa tsy nitale izay nandrodana ny fotodrafitrasa tsy ara-dalàna izay fantatra fa naorina tamin'ny fotoana ny tantana ny mpitondra ny Croix teo aloha. Fa tandimdoza manoloana ny mety ho fiotsahan'ny tanina vato mandritra izao fotoam-pahavaratra izao ny tokantrano manodidina ny 700 etsy amin'ny fokotany sy ambanina mpahamarinana efa mitsangana ireo sainamena mampitandrina ireo mponina mety ho voakasika izany sy hatramin'ny androany tsy mieritreritra ny alina amin'ny toerana misy azy ny akamaroan'ireo mponina mandeha amin'izao fotoana izao ny fanentanana ataon'ny fokotany hisoroana ny lozana izany zava-nisy teny an-toerana Iando Miaratina sy Mateo Prince. Miaina anaty tebiteby andro amanalina ny mponina ety amin'ny faritra avo amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fotoana mety hitrangan'ny loza maro toy ny fiotsahan'ny tany sy ny vato be izay efa namoizana ain'olona 5 hatramin'ny taona 2024 no makaty. Efa mitsangana eny amin'ireo toerana maro ny sainamena, marika fampitandremana ahafahana misoroka ny loza mety ho avy. Ho any ety amin'ny fokotany ambanina mpahamarinana, tsy miraika amin'izay mety hisy eo ny mponina fa miandry izay hikadonany araka ny fomba fiteny. Misy azy ireo milaza ny tsy ala amin'ny toerana misy azy na inona na inona. Izaho zao aloha tsy misy aiaby satria izaho koa sy mino an'Andriamanitra fa matokony fitenian'Andriamanitra. Telo 20 taona tompoko teto ny latsaka ny tavoniko. Au cas où dia tianko ny hana tokony fasana ielevenako. Miatrika azy eo aloha misy fotoana rehetra tsabona rehefa any dia miala ety.
mbola tsy mieritreritra miala aloha zao zay tsy mbola tsisy ny raisina aloha zao tsisy ny ale tena miasa saina mihitsy fa zany hoe hoaiza moa tsisy ale zay tsisy tanàna fa tsy eto foana ny tanànanay hatramin'izay tamin'ireo zay natory tao amin'ny normal atao amin'ny tsabona foana mandrapatapitra an'ilay orana dia vidiny dia miakatra dia amin'ity tsy haiko hoe ahoana indray no ataony ao Fokotany fa mena izay fanapahan-kevitra ao Fokotany zay dia izay mora tsisy fanapahan-kevitra izy dia tsy maintsy mijanona ihany zay fa zay no hoaiza zay aloha tsy misy fiomanana manokana ko mipane tananay raha tsy hitanay hoe izy le mane tananayko zay efa naona dia tsy miditra amin'izany tsony ny sainay fa dia hoe miara-maty amin'ny Palestina zany rehefa mbola tsy misy manetana zay konkora tsy menao haniny zay andeha ho aneninina tsy afaka andeha ho aneninina mihitsy zay rehefa tsy mena haniny fa dia eto zay dia miara-maty amin'ny taranaka eto zay tsy hiala raha va tsy misy fanampiana ho anay satria zahay tsy misy mijery ampamarinana zany efa zavatra efa hoe hitan'ny olona rehetra mihitsy zany ty zavatra atao amin'ny ampamarinana ty dia rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia ohatry ny zao foana miorooro ihany aloha ny vahoaka fa raha miorooro takin'inona ary ianao moa andeha ho aizy ireo mpanofatrano amin'ny ankapobeny no miala amin'ny toerana vantany vao tonga ny fahavaratra manao ny ezaka rehetra manentana ny olona hiala amin'ny trano ny Fokotany indrindra rehefa mitony mirotsaka ny orana tanjona ny soroana ireo loza sy fiomanana sady amin'ny fiatrehana izany le olona tena tsy manana havana tsy manana toerana le zay zany sy tena hoe mipetraka eny amin'ny fahatravo eny fa ny ankamaroany zany rehefa anaty fahavaratra zao dia mpanofatrano dia tsy maintsy Fokotany mihitsy zany maniry azy hiala amin'ny trano hitady trano hafa ny tompo-trano moa zany dia tsy afaka miala mihitsy zay sisany tavela fa na izany naty zany dia efa manao fanentanana foana ny Fokotany izy koa nefa tsy vita amin'ny Fokotany rehetra fa tsy maintsy misy fiaraha-miasa anatin'ny tompona andraikitra rehetra maheva zany fitetavana ohatra hoe toerana ahafahany velona ahafahana mamindra azy mihitsy zany mba hoe ahafahany mivany tanteraka mihitsy zany ny fiainany zay zany ny zavatra tetavin'ny Fokotany tokantrano efapolo no tena voakasika mivantana ary tandindondoza eny ambanina ampamarinana raha efa mahatratra 510 trano zany ety amin'ny vohitra Manjakamiadana tsy mbola misy ny loza saingy mila miomana amin'izany ny rehetra efa misy ny toerana afaka andraisin'ireo fianakaviana saingy miankina amin'ny fivoarany toetrandro izany fa manana ny NFP zany zay fa manana toerana fa ny Croix-Rouge zany matetika sy ny BNCC manampy anay eo amin'ny resaka tanty fa ny terrain zany misy afaka metrahana azy rehefa tena feno eo ka tsy ana dia ny EPP Masina Atsimo kosany afaka mandray anay arakaraky ny fivoaran'ny toetrandro sy ny fivoaran'ny toejara isy rivodozana na orambe fotsiny azy zay ka hoe tsisy sikinana dia efa tsy maintsy mifindra toerana tsy mitaza-potsy ny Fokotany manoloan'izany fa manentana ny olona amin'ny fiomanana amin'ny lafiny maro mialoha mandritra ary aorian'ny loza mety iseho izay tsara fiomanana rahateo tsy ho tapohin'ny loza fa tsy afa-misaraka amin'ny ankamaroan'ny andriam-bavilanitra rehefa volonandro fety tahaka izao ny mikarakara ny taovolo sy ny endrika manomana vola mihitsy amin'ny fanantanterahina izany na eo aza ny fahasahiranana amin'ny andavanandro Andomeratiana sy Mateo Prince fotoana miavaka ho an'ny vehivavy tena fanararotana mihitsy karakarana ny volo sy ny endrika rehefa volonandro fety tahaka izao tsy hanavahana taona fa manao izany na ny ankizivavy zazavavy ary ireo efa nahazo taona ilarana mihitsy ny toerana fanaovana volo sy tarehy rehefa fety nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Desambra teo izany ary mitohy hatramin'izao manakaiky raha teo ny fetin'ny farantaona izay mahabetsaka olona mila mitandrina ihany koa nefa ny rehetra eo anatrehan'izany mba hisafidy ireo toerana idirana mba tsy hanimba ny volo na ny tarehy indray na dia eo arany hoe fahasahiranana amin'ny fiainana tsy adiny ny vehivavy moa zany tena hoe ao anatin'ilay izy manao ny maquillage volo amin'izao zao ny volo no tena be mpanao satria na tsy fety ary ny andro dia manao volo foana ny olona dia mboko fetytsika izao akatika ny tena fety dia volo no tena be mpanao eo ihany koa maquillage satria betsaka ny olona ohatra hoe mamonjy événement ohatra na miasa andavanandro dia manao volo maquillage manao volo ny nouveauté be da be foana isa-taona miezaka ny tsy manao lafo be nefa miezaka ny tsy manao mora ihany koa mba ahafahan'ny olona manao mety rehetra ato aminay dia manome fahafapohan'ny olona ihany koa tsy adiny mba hiverenany amin'ny manaraka misedra olana sy fahatsianoko agoavana ny toerana fikarakarana tao volo sy endrika manoloana ny fahatapanjiro matetika
miaina manaraka izany ny olona tonga manjifa. Zao tena misy fotoana tena tapaka anjiro nefa ao anatin'ny tena fandraisana ilay olona plus koa izay manana rendez-vous be da be dia lasa miembotra ny sasany moa misy hoe tsy mahandro dia tena lasa mihitsy ilay client dia ianao zany miezaka ny hoe mampijanona ilay client hoe vetivety io dia miverina atsy ela be io ataonao izay hijanona mba ahafahana mandray anazy na dia misy foana raha fatapahan-jiro na andrano ary misy misy fiantraikany satria raha ohatra hoe tokony handray olona eo amin'ny folo zao zay dia lasa miaina anatiny hoe fito zao loatra ny tafajanona eo dia ny telo lasa dia ohatr'izay ilay izy misy fahabangana ihany ao anatin'ilay izy. Na eo aza ny fahasahiranana tafiditra ao anatin'ny vola mivoaka ny fikarakarana ny taovolo sy endrika, manomana vola manokana hikarakarany endrika amam-bika ny andriambavilanitra. Ho an'ny salon de beauté Matianina manomboka amin'ny 5,4 alina ariary no manana amin'ny taovolo, mihoatra lavitra noho izany ny tarehy. Ho an'ireo salon tsotra misy efa manomboka amin'ny 4,000 ariary ny manao volon'olona iray, arakaraka ny akora ampiasaina no mahasamihafa ny vidiny. Fa nodimandry androany izay teo amin'ny faha-efatra amby 70 taona ny Linda de Souza, mpanakanto franco-portugaise, manana ny lazany maneran-tany raha i Linda de Souza ary fantatra fa sepotra noho ny aretina Covid-19 no hanitarika izay fahafatesany izay. Ny 20 janoary sy 3,770 izy no nanomboka ny hira tao amin'ny Olympia de Paris, rakikira efatra any amin'ny 5 alina sy 4 hetsy mahery no lafiny tamina moany ny rakikira voalohany ary niparitaka maneran-tany nilazany tao arian'izay. Pejany fanatanjahantena kosa indray etitra ny masotsivana amin'ny fifantenana ireo mpikatroka hiatrika ao anatin'ny championnat de Madagascar eo amin'ny taranja judo tanteraina etsy amin'ny kianja mitafina korondrano. Izy ireo manko no tsongaina isolotena ny Madagascar eo amin'ny fifananana iraisam-pirenena ary indrindra mandritra ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana atao ny taona ho avy io. Avitra Solonaibe sy Tahirinena. Mifantoka anatin'ny fanomanana ny lalaon'ny nosy ny taona 2024 avokoa ireo atleta malagasy. Ao anatin'ny andian'ny faha-efatra eo amin'ny fitsirihana ireo andrafitra ny ekipa pirenena amin'ny taranja judo, ao anatin'ny famaranana ny lalao amin'ity taona ity sy ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny skajy minime, kade, senior ny taranja judo. Antenana hiakatra ny leta sy ny teknika ho ny fanazavana netiny tompona andraikitra. Tokony izy efa tokony hiakatrakatra ny niveau amin'ity compétition fanefany ity satria ity ny compétition farany ny organisena tamin'ity taona ity. Misy tao ny tournoi international de Madagascar, izany hoe azo lazaina zany fa tena affûté tsara reto combattant reto. Tokony ahita afo teknika ambonimbony zany tsika amin'ity compétition ity. Telo ny fepetra hifatenana ireo mety andrafitra izay hosolontenan'ny Madagasikara mandritra io lalaon'ny nosy io. Fa eo koa ny lalao iraisam-pirenena rehetra ao amin'ny taona ho avy. Misy ny décompte de points, faharoa manarakaraka izany tsy maintsy jerena ihany koa ny ataontsika hoe forme du moment ary farany tsy maintsy arahana akaiky ihany koa ny attitude de comportement an'ireo atleta eny anivon'ny club sy eny anivon'ny ligue. Tsy hijanona ny fifantenana sy ny fitsapana ho an'ireo mpikatroka ho ny fanazavan'ny tale teknika nasionaly hatrany. Mbola isy ny famorina indroa miataona mialohan'ny anatanterahana ny lalao nosy raha ny fanazavana voaray hatrany. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany mpilalao efatra sangany atao anatin'ny ekipa pirenena koa latsaky ny 12 taona farany teo no tsy miatrika ny fampifondronana ho fiatrehana ny lalao fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany eo amin'ny baolina baskety latsaky ny 17 taona. Mafimafy ny fanazarantena ka antenaina nisihany vokatra tsara na eo aza ny olana rabatana amintsika malagasy ho ny loharambavao. Avitra Solonaibe sy Tahirinena hatrany. Tsy mijanona ny fanazarantena ho an'ireo mpilalao mety andrafitra ny ekipa pirenena Akoay Zazalahy latsaky ny 17 taona hiatrika ny lalao fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja basketball ho tanterahana any Hongrie ny faha-14 jona hatramin'ny 2 jolay 2022. Ny alatsinainy 17 desambra teo nanomboka ny fampivondronana voalohany aharitra 10 andro. 14 izy ireo ankehitriny no manaraka ny fampivondronana ary mitohy hatrany ny fitadiavana mpilalao manana halavana anatevin-darana ireo ekipa pirenena Akoay ireto. Eo ny fampiofanana ara-moraly mifantoka bebe kokoa amin'ny fiatrenan'ny lalao goavana toy ity mondial ity. Raha eo amin'ny teknika sy ara-batana dia indroa isan'andro no manatanteraka ny fanazarantena izy ireo. Olana lehibe iaraha-mahita ny toe-batana izay kely raha oharina amin'ny mpilalao any ivelany noho ny fanazavana.
Ny teknika, ny endurance ary ny vitesse no ezahana menona izay fahabangana izay. Madi, Lova, Donovan ary David tsy miatrika ity fampivondronana ity no izy ireo mbola anatin'ny fiofanana ny ivelany, kanefa antenaina hiatrika ny fampivondronana farany any amin'ny volana aprily any, hoy ny loharanom-baovao Mari-Pototra. Miankina tanteraka amin'ny federasiona nefa ny fampivondronana manaraka raha ny fanazavana voaray hatrany. Isy ny lalao tombana atao raha-pitso ahafahana mijery ny fivoarana sy ny fahaiza-manao ny tsirairay, ifatenana ireo mety voatazona ho ekipam-pirenena Ankoay-Latsaky ny 7 taona raha ny vaovao voaray hatrany. Maresaka iraisan'ny pirenena mirongatra izay tsy izy ny Covid-19 ao Chine amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia mikiropaka manamafy ny fitaliana eny amin'ny seranam-piaramanidina ireo firenena manodidina azy ary hatramin'ny Etazonia aza dia efa manomboka manenjana ny fanaraha-maso eny amin'ny seranam-piaramanidina. Asin'Andriamalala, Andry Rakotomalala. Mikiropaka avokoa ary manamafy ny fitaliana eny anivon'ny seranam-piaramanidina tsiraray avy ireo firenena manodidina any Chine. Mirongatra izay tsy izy matsy ny valanaretina Covid-19 any an-toerana. Feno avokoa ny hôpitaly rehetra ao Chine ary tsy maraka intsony indray ny mpitsabo. Ratsahivina dia tany Chine no nahitana ny trangana Covid-19 voalohany indrindra ary ny anaka nanerana an'izao tontolo izao taorian'izay. Manoloana izany dia maro ireo firenena manamafy ny fitaliana atao amin'ireo mpandeha avy any Chine ary firenena maro manerana an'izao tontolo izao no saika manao izany avokoa. Ho an'ireo firenena akaiky sy mifandray betsaka amin'ny Chine toa ny Japon, Inde, Korea Avaratra sy Atsimo izao dia mikiropaka manoloana izao zava-doza mananontanina izao indray satria efa manomboka miakatra tsikelikely ihany koa nisan'ireo vao marina fa mitondra valanaretina Covid-19 any amin'ireo firenena ireo. Dia ny vaovao ny maresaka iraisan'ny pirenena ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-bavao hatamin'ity androany ity. Mankasitraka anao naraka izany hatramin'ny farany atao ny mahazatra moa dia ny fandarana ahona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe avy final level ny tena kosa mametraka ny manam-pitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.